avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Manao izay fomba rehetra ikitiana ny ampony mpitondra fanjakana sy ireo tompon'andraikitra tokony ireny trangana ampamoaka tany anaty tambazotra tserasera ireny. Ampamoaka ny tranga taorian'ny filazana fanaovana famotorana lalina avokoa ireo tompon'andraikitra mialohan'ny fanendrena ireo mpikambana andrafitra ny governemanta. Ny ampampana ny fampiasana ny loharanom-bola tao amin'ny Fonds souverain malagasy ary tsy nanaraka ny lalàna ny famoaham-bola raha nitatitry ny fitsarana momba ny kaonty. Tsy voahaja ihany koa ny sata amin'ny feny Fonds souverain malagasy maneho miharihary ny tsy fisiany mangarahara. Any ivelany manome 740 ny fitondrana islamika anokatra ny fivezivezena ao amin'ny Détroit d'Ormuz ny filoha amerikanina. Raha izay dia andrava ireo tompam-pamokarana herinaratra ao Iran tenany ho hatrany ny filoha amerikanina. Ny antsiprian'ireo avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra kolo amin'ity alina ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany matoan-dahatsoratra avy hatrany ary manao izay fomba rehetra ikitiana ny ambom-pon'ny mpitondra fanjakana sy ireo tompony andraikitra isan'ny tokony ireny trangana ampamoaka tany anaty tambazotra ny serasera ireny ampamoaka izay ny tranga taorian'ny filazana fanaovana famotorana lala avokoa ireo tompony andraikitra sy mialohan'ny fanendrena ireo mpikambana andrafitra ny governemanta ary ny matoan-dahatsoratra. Manaporofo hatrany ny fanarahan'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ny fiainam-pirenena ireny ampamoaka nataon'ny ray sara izay vola atao anaty tambazotra ny serasera ireny. Tahaka izany ihany koa ny famoahana fanazavana mikasika ilay vinavinan'ny banky foiben'i Madagasikara ametraka ny vola 1000 ariary ho vola farany ambony azo ampiasaina. Samy vaovao, samy nanaitra, samy nisintona ny sainy be sy ny maro ireo fa ny mampiavaka azy dia ny hoe mbola vinavinany an'ny banky foiben'i Madagasikara fa ireny ampamoaka ireny dia zavatra efa nisy nafenina tany ambadika tany ary tsy natao fantatry ny be sy ny maro. Mampiavaka azy ihany koa ny hoe samy hafa ny tanjona tiana hotratrarina. Nazavy ny tanjona napetraka hoe ny banky foiben'i Madagasikara dia ny fanomezan-danja ny vola malagasy. Fa inona ny tanjona amin'ireny ampamoaka be dia be indrindra ireny nataon'ny ray sara izay vola ireny. Raha ny fanehoan-keviny tao anatin'ny orinam-peo aloha dia hiaro ny tenany tsy iray petsapetsa intsony amin'ny olona mpamotry firenena sy mampijaly vahoaka malagasy fa tena izay tokoa ve indrindra amin'izao ankatoky ny fanendrena ireo mpikambana andrafitra ny governemanta izao. Na inona ambara hita sy tsapa fa manao izay fomba rehetra ikitiana ny ambom-pon'ny mpitondra fanjakana sy ireo tompony andraikitra isan'ny tokony ny tranga tahaka ireny any anaty tambazotra ny serasera. Ampamoaka izay natao ihany koa taorian'ny filazan'ny filohan'ny fanavaozana fanaovana famotorana lalina avokoa tsy misy anavahana ireo tompony andraikitra ambony voakasika ny fanodikodinam-bolam-panjakana ka atolotra ny fitsarana avokoa izay rehetra voamarina fa misy vesatra sy pirofo onandray anjara tamin'ireo tsy fanarahan-dalàna samihafa ny fanondranana tsokosokony aream-pirenena sy ny maro hafa nahatonga ny firenena malagasy ho anaty fanotrana lalina tahaka izao. Tsy vitany hoe mikitika ny ambom-pon'ny mpitondra fa toa manery ankolaka azy hanao fihetsika tsy voahevitra na handray fanapahan-kevitra ao anaty fo ranomafana. Mila fitonena sy fandiniana lalina ny tranga tahaka ireny ary inona fa efa izany raha teo no herison'ny filohan'ny fanavaozana matoa mbola tsy nahatany teny na nanao reaction momba izany ity farany hatreto. Tsy midika nefa izany fa fahanginana tsy miasa ka tsy handray fanapahan-kevitra amin'izay dingana tokony hirosoana hamantarana izay tena zava-misy marina sy izay tena tomponantoka ka hampiatra araka ny tokony ho izy ny lalàna sy ny mangarahara. Mila fandiniana tokoa ireny zavatra anaty tambazotra ireny satria amin'ny ankapobeny raha politika na fiainam-pirenena no resahana any dia misy ny fitarainana, misy ny tabataba,
misy ny fitakiana fa misy ihany koa ny alahelo toerana ny taotry ny voasaringotra ka ho voasambotra noho ny tsy nentina taony sy ny maro hafa na ho elana ho aingana tsy maintsy hampiatra ny fahaiza-manaony ny mpitondra ka ny ho miariary amin'ny vahoaka malagasy fa fotoany ny fanovana tokoa izao fanovana sy fanavaozana noho ny takiana ka tsy hisy intsony atao amintsika izany olona tsy maty manota mambotry firenena izany mijery ny asan'ny filoha ny vahoaka manaraka akaiky ny zava-misy ihany koa ary manantena fa ho fanapahan-kevitra tsara mikatsaka ny tombontsoa iraisana no ho raisiny mpitondra fanjakana eo anatrehan'izany fa ny opampana ny fampiasana ny loharanom-bola tao anatin'ny Fonds souverain malagasy ary tsy manaraka ny lalàna ny famoaham-bola raha ny tatitry ny fitsarana momba ny kaonty tsy voahaja ihany koa ny satamifeny Fonds souverain malagasy maneho miariary ny tsy fisiany mangarahara fanadihadiana mikasika izay hoentiny irina fitiavana mahery ny 500 miliara ariary ny toe-bola ny Fonds souverain malagasy teo anelanelany taona 2024 sy 2024 izay napetraka tao amin'ny banky foibe ny Madagasikara araka ny fifanarahana. Amin'ny teti-bola io mandidina ny 70 miliara ariary loharanom-bola avy amin'ny fanjakana malagasy, 30 miliara ariary avy amin'ny orinasa QMM ary avy amin'ny SPAT 50 tapitrisa euro. Anatsikaritra ny fitsarana momba ny kaonty nandrafitra ny fitsiriana nataony fa tsy voahaja ny satamifeny Fonds souverain malagasy izay teo ambany fiahiny ny fiadidiana ny repoblika sy ny ministera ny fitantanam-bola. Tsy nanaraka ny lalàna ihany koa ny famoahana sy fampiasana ny vola raha ny fanazavana. Tsy voahaja ny lijateny mifehy ny fandraisana anjara fanjakana amin'ny atokondrara fanjakana na ny participation financière de l'État satria tokony amin'ny compte manokana trésor no misy ny sora-bola ahafahana manao famoaham-bola ho amin'izany fandraisana anjara izany na participation ny zava-misy anefa hitatsy amin'ny compte 46 778 izay velantsika teo aloha fa compte titre natao teti-bola no nandoharana ny participation izay mitetina 10 miliara ariary. Izany dia manotohana ny mety ho fangarahana ara-pitantanana. Tsy voahaja ihany koa ny fitanana mikasika ny Fonds souverain satria ny convention momba fampiasana ny FSM raha tokony sonavy ny banque foibe sy ny organe délibérant izay ny tale général misao toerana no nanao sony. Tsy voahaja ihany koa ny voalazan'ny satamifeny FSM satria ny andiny faharoa-roapolo dia mametraka fa ny tale général dia tsy tokony mambreo-kamba ao amin'ny conseil d'administration ny zava-misy anefa dia ny président CA no tendrena no tale général. Raha ny tatitra hatrany nafindra tany amin'ny banky Bred ny 520 miliara ariary navily nentina ny vidianana zavatra fa tsy tokony ampiasana azy ny loharanom-bola atao anatin'ny Fonds souverain malagasy raha ny tatitra hatrany. Ohatra amin'izany ny vidianana bus elektrika sy haingohaingo mamirapiratra miendrika rano teny amin'ny Ilay Karivo ireo izay mitentina 20 miliara ariary mahery. Mikasika ny fandaniana kosa nahita famindrana nakana ny banque tsotra na Bred manodidina ny 245 miliara ariary. Ny vokatra izay dia hoe raha ho mifindra any amin'ny banque Bred ny loharanom-bola dia tsy voakasika ny fifanarahana miaraka amin'ny banque foibe. Anisa fandaniana natao teo amin'ny Bred ihany koa ny fividianana 312 bus miaraka amin'ireo borne de recharge mitetina 53 miliara ariary. Toy izany ihany koa ny fandaniana mikasina sponsoring izay mitetina 157 millions d'ariary. Ary farany toy ihany koa ny fandaniana mikasika ny haingohaingo mamiratra miendrika rano izay mitetina 9 miliara ariary. Raha ny tatitra hatrany manodidina ny 10 miliara ariary ny teti-bola ny FSM ambiny ao amin'ny banky Bred tamin'ny daty ny 3 novambra 2024. Tsy aivina natsangana ny 7 septambra 2024 ny Fonds souverain araka ny didim-panjakana namaritra azy tanjo ny FSM ny ampiasana vola ho an'ny fampandrosoana stratejika sy lahara-pahamehana amin'ny famoronana azy. Eo ihany koa ny anomezan-danja ny loharanon-karena Lovenjafy ary ametraka tahirim-bola mpanjakana maritra ho an'ny firenena. Tsy nisy tanteraka nefa izany noho ny tsy fanarahan'ny fitondrana rajoelina ny lalàna mifehy azy vokatry ny fanodikodonana sy fampiasam-bola meopampana izay nanomevahana ny fitadiavana tombontsoa manokana araka ny tatitry ny fitsarana momba ny kaonty hatrany.
fa tsy andraikitry ny komuna irery ny fanomezana ny fahazon-dalana norina na ny permis de construire fa iarana amin'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny rarahantany izany. Ity faran'izay mitaky ny fanorenana anaraka ny plan d'urbanisme roso amin'ny fampiarana mataka izay sehatra iray mahomby amin'ny fanodinana ny fahazon-dalana norina eto Madagasikara ireo komuna ka nisan'izany etsy amin'ny komuna Lasora ho ny ben'ny tanàna. Gapeloano ny tatitra ny Antsiprian'izay. Tsy azo atao ny fanorenana trano na fotodrafitrasa iray raha tsy mazava tsara ny fepetra momba ny drafim-panajariana. Tokony voafaritra mialoha ny toetoetry ny fanorenana ary fantarina ihany koa ilay toerana azo anorenana na tsy izay vao afaka miroso amin'ny fanomezan-dalana ny komina raha ny fanazavana. Ambonin'izay rehetra izay mila ara-dalàna ara-taratasy ilay tany anorenana. Ny permis de construire zany dia miakina amin'ny fepetra ara-panajariana aloha azo anorenana ve le toerana sa tsy azo anorenana. Efa tokony voafaritra mialoha zany ao anatin'ny fanajariana ny tanàna hoe ity atao saha, ity atao tanàna, ity atao fivarotana, ity atao tranom-panjakana sy ny sisa rehetra ohatran'izay. Dia arakarak'izay zany no hoe anaovana n'le izy rehefa azo anorenana le toerana dia mitaky ny taratasy ny tany moa zany mazava ho azy sy ireo izay tian'le olona atao eo ambonin'le tany hoe trano tahaky ny ahoana. Misy ihany koa zany fepetra moa zany takin'ny fanajariana zany ao anatin'iny hoe ny abean'ny trano tsy tokony hoe ilay tany ray manontolo tonga dia anorenana trano fa tsy maintsy misy amelana mba anaovana ambolekazo sy hoe iandrinan'ny rano sy ny sisa rehetra. Dia avy eo rehefa tanteraka ny fepetra rehetra zany ny taratasy ara-panjakana mahakasika ny resaka tany dia mahakasika ihany koa ny hoe inona le projet atao zany hoe le plan le trano dia iny zany rehefa omeny any amin'ny service régional ny aménagement du territoire ny atao hoe plan autorisé dia zay ny ben'ny tanàna zay vao mamoaka amin'ny permis de construire zany hoe raha amin'ny lalàna antsika amin'izao fotoan'izao tsy ny commune irery no tompona andraikitra ny fanomezana ny fahazon-dalana norina fa eo ihany koa zany ministera ny fanajariana ny tany sy ny rarahantany. Ny fahazon-dalana anorina na ny permis de construire dia voafaritry ny lalàna 520 tsipika 820 izay mirakitra ihany koa ny plan d'urbanisme tsy maintsy mifanaraka amin'io drafitra io ny asa. Amin'izao fotoana izao dia ny plan d'urbanisme directeur PD izay nankatoavana tamin'ny taona 20 ary manan-kery hatramin'ny taona 13 no ampiarina ho an'ny tanàn-dehibe. Raha ny mahakasika ny fahazon-dalana fanorenana izy io moa zany dia voafaritra lalàna 520 ao zany no mamaritra ny amin'ny resaka hoe fanorenana dia ao anatin'io misy ny atao hoe plan d'urbanisme directeur zany hoe ny fepetra fanajariana ny tanàna zany. Ny ampiasaintsika izao raha ny plan d'urbanisme directeur zany farany ampiasain'ny eto a Madagasikara Antananarivo sy Tamatavy dia ny TATOM zany hoe ny PUDI izay nataon'ny japonais ho an'Antananarivo sy ho an'ny Toamasina. Tsika moa zany eto Madagasikara efa ao anatin'ny fanaovana ny hoe mataky satria iny ny fampiresahana tamin'ny famatsy vola dia efa manomboka manao expérimentation ny mataky zany tsika amin'izao fotoan'izao. Ho an'ny komine ambanivohitra Alasora district n'Antananarivo Avaradrano manokana entitra ny ben'ny tanàna amin'ny fanaraha-maso sy ny fampiarana ny lalàna mifandraika amin'izany ho an'ireo mini tsy manara-dalàna efa miroso amin'ny fampiarana ny mataky izay sehatra nomerika amin'ny fanodinana ny fahazon-dalana anorina eto Madagasikara ity komine nanaovana fanadihadiana ity. Tontolony tsy fanjarian-tsakafo kosa indray zava-dehibe ny fanavoazana sy fikarohana ho fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro sy fanamby ara-tsakafo isaky ny faritra. Tsy ny vary ihany io fa misy ireo sokajina voly mahazaka izany izay azona manatsara ny fiahiana ara-tsakafo ireo teknisianina antony sy ny fandarana asa samihafa iarana amin'ireo tompony andraikitra izay natomboka tao tolagnaro ny farany herinandro teo. Tsiaro Soarvelo. Marefy ny rafitra ara-tsakafo raha tsy mahazaka ny fiovan'ny toetry ny andro ny voly raha ny fanazavan'ny teknisianina amin'ny fambolena. Ilaina araka izany ny fanavaozana sy ny fikarohana ho fiatrehana ny fiovan'ny toetry ny andro sy ny fanamby ara-tsakafo isaky ny faritra.
antony fandarana SADEFI ICRISAT FIFA izay ahiny ministera tompon'andraikitra anatsarana ny teknika famokarana sy fitantanana mahomby ny tany sy ny rano ary fanodinana sy fitahirizana vokatra. Mitazona dia hoe mba afaka fomba famokarana mahomby sy afaka miatrika ny toetrandro no atao aty atsimo satria fantatsika efa aty atsimo somary manery kely ihany ny toetrandro. Dia nefany tsy maintsy mijeritsika amin'ireo mpiara-belona amintsika aty atsimo amin'ny fanjariana ara-tsakafo zany sy amin'ny fampidiram-bola ihany koa satria isany tanjona anankiroa hoentin'ny ministera izay hoe fijerena ny fiainana ara-tsakafo izay sy ny fampidiram-bola an-tantsaha. Ny vary no fantatra matetika antoky ny fahavitantena ara-tsakafo. Misy ankoatra io ny lalam-piariana sy sokajina voly mahazaka ny fiovan'ny toetrandro izay mila fikarohana ny fampiroboroboana azy hiatrena ny fanamby ara-tsakafo. Raha ty amin'ny faritra atsimo zao dia eo ny bajiry, eo ny apemba ary eo ny voanjo. Tafiditra ao anatin'izao fiara-miasa ny DEFI sy ny ICRISAT sy ny FIFA zao dia ny fampiroboroboana an'ireo karazana voly anankitelo ireo. Isika zany zao amin'izao fotoana zao dia ety amin'ny tany fanaovana andrana amin'ireo karazana na hoe variété satria efa misy ihany ireo variété ampiasain'ny tantsaha aty atoerana fa ao anatin'ilay fiara-miasa amin'ny ICRISAT dia misy ny fanandramana ireo variété izay eritreretina fa tsaratsara kokoa. Misy zany avy any amin'izany toerana fikarohana izany dia andramana aloha. Andramana tsy amin'ny teknisianina ihany fa eo ihany koa ny amin'ny tantsaha mihitsy ny fahitan'ny tantsaha an'ilay izy. Adingana lehibe amin'ny fanavozana sy famokarana maritra sy matanjaka fa indrindra antoky ny ho avy ara-tsakafo any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara ny famokarana mahomby ho hiatran'ireo teknisianina. Zava-dehibe araka izany ny fidinana ifotony sy ny fifanakalozana mivantana amin'ireo tantsaha-mpamokatra. Mijery sy manara-maso ireo safanehoana ny traikefa sy teknika amin'ny fanandramana masomboly vaovao. Mifandraika amin'izay hatrany fany amin'ny faritra loatra mangory kosa indray. Iterakolana raha-mampamatsim-bary eto Madagasikara ny vidim-bary mora ny toerana amin'izao fotoana ho nisy olo-tenan'ireo tantsaha tonga teto Antananarivo. Mitaky fandraisana fepetra aingana avy amin'ny fitondram-panjakana izy ireo indrindra taorian'ny fidinana an-dalambe farany teo indry. Tsiaro Rasoavelo hatrany. Mila vanaingana ny olana mahazo ny tantsaha ao Ambatondrazaka, faritra loatra mangory manoloana ny fidinan'ny vidim-bokatra ka nampitokona ny vahoaka tao vody ala farany teo fa amotika ny toe-karen'ny tantsaha ny toetra raha misy any an-toerana ho nitatitra teto Antananarivo. Nanaitra ny fitondram-panjakana izy ireo ampiakatra ny vidim-bokatra mba ampiakatra ny toe-karen'ny tantsaha ho kivy ny tantsaha raha tsy misy ny vahaolana. Fa mandalo olana ara-tsosialy sy ara-toe-karena lalina ny faritra aloatra mangory. Voaherinandro vitsy lasa izay dia nisy fitokonana nataon'ireo tantsaha mpamokatra vary teo vodiala noho ny fidinan'ny vidim-bary eny amin'ny tsena. Marina fa vaovao tsara zany ho an'ny mpanjifa fa saingy miteraka fahavoazana lehibe ho an'ny tantsaha-mpamboly sy ho an'ny sehatra famokarana vary iray manontolo. Ny fidinan'ny vidim-bary dia mitarika fahalemena ara-toe-karena ny tantsaha, mampitombo ny fahantrana eny ambanivohitra ary mampiena ny fahavonona ny tantsaha hamboly sy hamokatra ka misy teraka olana amin'ny taona ho avy. Ambatondrazaka izay iray amin'ireo sopotry Madagasikara amin'ny famokarana sy ny famatsiana vary. Nangataka amin'ny fitondram-panjakana izy ireo ampiakarana ny vidin'ny varim-bola tavelany an-toerana izay mbola mahatratra 4 alina taona raha tsy mivay olana io. Hiteraka krizy ara-pamatsim-bary ny raharaha raha tsy misy ny fandraisana fepetra. Mazava aingana. Sy azo ataony manorina trano eo ambony trano iray efa aloha hoy ny vovonana diovy Madagasikara ny Sakaviro. Mila ovaina trano ampotony ny rafitra izay nisy teto hatramin'izay mba hadio ny tokotany ka tsy ho toy ny teo aloha na io rafitra ara-politika na io rafitra ara-toe-karena raha ny fanazavana. Zava-dehibe io fanovandravitra io amin'ny lafiny ara-toe-karena ny harena eto amintsika izay ny vahiny indray no misitraka azy raha ny fanazavana. Ho lasa firenena mpamokatra i Madagasikara izay no anisan'ny tanjona lehibe ao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao. Fa ny mitakin'olona tany teny mikanja dia namon'olona tena ny tolona dia nametrahana ny fanovany rafitra tateraka avy any fodikany miala amin'ny rafitra napetraka ny
lampanorenana 4e république satria io zany le trano efa loha ianao ve anorona zava zay dia amboniny trano efa loha fa tsy metsy ravana tanteraka mihitsy le trano madio ny tokotany zay vao afaka manorona ianao raha anorona trano vato ary raha amin'ny resaka toekarena satria tsika mahanitra ny tanitsika nefa manan-karena dia tsy metsy mila fanovandra satria ny rafitra napetraka ny mpanjanahan-tany vaovao dia laza fa tsy mahazo mamokatra i Madagasikara na dia manan-karena azy fa aloha manjifa ny avy any amin'ny reny malala na any amin'ny vahiny zany anie le passe na programme d'ajustement structurel tsara be zany fa aminay io pile zany inona le pile karazana protocole d'ingérence libérale pour la liquidation des états zany famonoana le fanjakana mihitsy no nidirana tamin'izy programme d'ajustement structurel. Mila say manapaka ireo fandevozana maro samihafa ny Madagasikara ataon'ireo vahiny ny fitondrana amin'izao fotoana ho iatrany ny ambarany. Manan-karena isika ka mila mijoro amin'izany. Mbola miatrika fanambo maro ny toe-karena Madagasikara amin'izao fotoana izao. Na dia hita aza fa misy ezaka ataon'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankana hanatsarana vokatra ara-toe-karena. Anisan'ny mampandroso ny toe-karena ny sehatra toy ny fambolena, ny jono ary ny fizahan-tany. Ny vokatra fanondranana toy ny lavanila, jorofo ary ny arena kibony tany dia mbola mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampidiram-bola vahiny ho an'ny firenena. Na izany azy, mbola olana sedra ny toe-karena ny fidanga ny vidim-piainana, ny tsy fampiny ny asa ho an'ny tanora ary ny fahalemen'ny fototra-afitrasa. Mbola maro ihany koa ireo sehatra mila fanavaozana mba ahafahana mampitombo ny famokarana sy misarika fampiasam-bola. Fa fanovandravitra indrindra ny rafitra ara-toe-karena dia Madagasikara ho lasa firenena mpamokatra no isan'ny tanjona ho ny teo anivony vovonana diovy Madagasikara arakina raha tsika teo iny fa isany tao anatin'ny doka fo vetivety isika mialohan'ny idirana amin'ny tapany faharoa. Ndahoary. Efa full taona mahery zao ny siny vovo-tsavony extra propre manatsara traniny kalitao an'izy ary zany mahatonga anazy mbola mitana laharana voalohany raha mbola eto Madagasikara. Mora malio ty lamba lafa mampiasa extra propre tsy mandany fotoa ela tena afapo aloha zaho. Zaho aloha tena efa ela ny afapo satria izy no vovo-tsavony mandehatra indrindra raha mbola eto Madagasikara. Menakala tegna tiavako extra propre izy managna hanitra maro be surtout parfum floral tiako tianao fo ma chérie fa extra propre zao vovo-tsavony tegna ankafizin'ny malagasy jiaby. Extra propre rô tsara afa ihany extra propre sady ny vidiny 300 ariary foana. Marina be mihitsy zany rehefa hoe vovo-tsavony zany dia efa hoe extra propre tompiny fahadiovagna. Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asa koa. Ampiakaro amin'izay le level miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone zay teo ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny 4 na 12 volana sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo tonga vahaingana any amin'ny App Store. Itanao tivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C. Jumina ni goût tegna naturel tsy pirate fa tegna réel. Parfum orange, fraise et coco si parfum maro isan-karazany. Jumina avy agny Europe amle tegna top. Mina mety aminà. Tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mbola manasana ao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany. Lafin'ny kolontsaina fa any amin'ny fahatratsiranana kosa indray. Maro amin'ny malagasy amin'izao fotoana no tsy mahafantatra ny atao hoe fatodraha izay fomba malagasy faneken'ny olona roa tsy misy roam-pihavanana akory. Ny fatodraha izay tsy manavaka na lana vavy na fokoina na fatra aiza
ny tany aviana ka ny makasika izay faditra izay indray ary tompoko lasy tompoko vavy dia rahantsika atao anatiny ity fanadihadiana manaraka ity ndahoary. Ny fatidra na fotodra dia mienga avy amin'ny fihavanana sy fifanekena ataon'ny olo roa tsy misy roa mpianakaviana nefa te anova ny fifandraisana mahampinamana tsotra na fankalagna tsotra azy io fifandraisana anamafisana amin'ny lalagna fandatsan-draha sy fisotroana na finanana ny raha n'izy ireo rotota ka lasa fifandraisana iretam-po izany fifandraisana mpifatidra izany. Ke ny fatidra zegny voalohany zegny ny ambaragna izy zegny tsy vitany teny hoe tsotra fatidra fa noho zegny fifampikasohagna elahela zegny agnatin'ny fotoagna maromaro zegny mifankahita toetry mifankahita jery ary mifampitavandra agnatiny zegny fiarahamoniny zegny ke navy am'zegny zegny mipirany natao hoe fatidra ke ny fatidra zegny izy io tsy raha ataotao fatany fa tsy maintsy misy zegny tamin'ny andro taloha zegny mifampihinagna loha zegny araka ny faharegnesana izy ary zegny koa zegny mifahaizana izy ke tsy afaka zegny hoe ka tsy mivavaka raha fa tsy maintsy mifampihinagna loha zegny ny andagny sy ny ankilany tapahagna zegny tagnany araiky agnila zegny tapahagna tagnany araiky agnila zegny samby atete zegny amin'ny raha madio zegny izy igny zegny samy migiaka araiky zegny migiaka ny araiky araiky koa zegny migiaka ny araiky koa tafidriky zegny ny fihavanana am'izay fotoana ary ny tafidriky ny fihavanana ka tsy raha hoe ka fihavanana karaha fo nagnanaovana izy fa tsy maintsy misy zegny ny jorojoro zegny atao makasika izy igny asiavagna zegny ny fagnozogna tsao misy zegny mivadiky izy koa lagneny mivadiky am'zigny zegny manjary idiran-tambagna edy izy amin'ny fiainagna anazy e. Avy aiza moa ny fatidra dia nanomboka tamin'ny fagola efa nisy nampiasa io fomba io ny tolo ka avy amin'ny olona roa ka avy amin'ny olona mifanaraka tsara sy magnanao fangatagna roa tota anao ny fatidra. Raha anao ny fatidra dia mampalala ny olobe na sodrabe eo an-tanàna ireo olona roa teo anao ny fatidra. Io olobe io no manome fankatoavana na tsia amin'ny fagnatanteragna ny fatidra. Raha tsy misy ny fankatoavana ilay olobe dia tsy tanteragna ny fagnanaovana ny fatidra. Ny tany fiavian'ny fatidra zegny izy io nambarako teo igny mitsiry agnivon'ny fifankahaizana mitsiry agnivon'ny fiarahamonina avy agny zegny ny tany nipoiran'izy io teto a Madagasikara foko jiaby eto Madagasikara zegny afaka nagnano fatidra io jusque boka amin'ny tany mantsimo jusque mpaka amin'ny tany navaratra aty zegny ary agnivonivo tany misy fo zegny ny fatidra izy koa raha teto Madagasikara fo ary ny foko nampiasa azy io zegny presque foko jiaby valambin'ny folo teto Madagasikara. Misy ny dinan'ny fatidra mitovy amin'ny dinan'ny fianakaviana sy tsy fanao ratsy ary tsy fangalavady ny fianakaviana ny rotota. Raha misy ny tsy fankazoagna amin'ny fatidra dia afaka ajanogna na aravogna izegny fatidra izegny amin'ny alalan'ny resadresaka sy fagnanaragna izany. Ino ary no mampiavaka ny fatidra sy lohateny na ampiziva? Ny mampiavaka ny fatidra ndraiky lohateny tegna tsy miragna zegny. Ny lohateny zegny lalany hafa, fatidra zegny lalany hafa izy regnitsika teo igny ny fatidra zegny olo mpihinagna loha izy fampihinagna loha tamin'ny andro taloha ary olo mifagneky hiavagna zegny izy tamin'ny andro tafara tato fa ny olo ka fa hoe mpilohateny zegny lafiny hafa koa zegny koragna izy koa resaka lohateny zegny asiantegna. Ankehitriny mbala ahitagna olo vitsivitsy fangala fatidra fa efa tsy fampihina ny raha na ny lio ny rotota fa mienga amin'ny fifanekena sy firaisan-kina. Fatidra zegny am'izao fotoana zegny mbela misy fo fa tsy miragna tamin'ny andro taloha fotony noho ny fivoarana noho ny fandrosoagna ary io koa zegny noho ny fisian'ny aretigny maro isan-karazany tsy azo atao eky zegny mifampihinagna lio fa vava fo zegny nampiasaigna. Okay? Efa foagna zegny le finanagna lio igny fa mampiasa vava fo zegny le olo ary le dina nampiasainy tamin'ny andro taloha ndraiky izy io ataoko angamba fa am'izao fotoagna somary maivakivagna zegny le dina fa tsisy hoe fidiran'ny laligny be karaha tamin'ny andro taloha eky fa vitany hoe atsika zalahy
anao zay lafatidranaka vitan'izy igny dia vita tsy fampivadika karakaraha zegny zegny fandehana. Ny fagnanaovagna fatedra dia tsy mifidy karazam-poko fa mienga amin'ny olona roa mifanaraka tsara sy efa ela ny fampiserasera tamin'ny fiarahamonigny. Araka zany dia manandanja ny fihavanana antsika malagasy araka hita amin'ity fomba ity. Fahira gasy novokena mitampihavanana fampatsehivana ny tantara ireo kosa no isan'anamariana ny fahatrarana ny taom-baovao malagasy teny amin'ny commune Ambohitrimanjaka omaly nanonana izay nahatra telo andro ka ny farana omaly hatrany ndeha rahantsika ary ny akon'izay. Isan'ireo nanamarika ny taom-baovao malagasy teto amin'ny commune Ambohitrimanjaka nanamariana ity lanonana ity ny hira gasy novokena mitampihavanana fampatsehivana ny tantara ho an'ireo taranaka. Andriamanjaka tokana zany dia avy amin'ireo mpanjaka 80 teo alohany no nipoirana nanomboka tamin'ny Andretomara zay ny mpanjaka voalohany ny andohan'ny Andrinamerina rehetrarehetra dia Andretomara niteraka dia izy mipetraka Taimaroantsetra tao vohidrazana voalohany no nisy ny fanjakany. Mifindra tsikelikely ireo taranany dia tonga tao fanongoavana zany fantatritsika fa morokay ohatrany hoe morokay fahiny zany fanongoavana tao akaikiny teo dia avany izy mifindra tonga tao Pandrana ao anatin'ny commune Kadivorbe ankehitriny Ambohimasimbola moa ny anarale Fokotany ankehitriny dia niala tao Pandrana izy dia nikisaka teo Mierimanjaka nakany Lasora dia miparitaka eraka ndretrretra ka ny taranak'ireo misy Andrangita, misy Andrafoy, misy Anandriamanelo sy ny sisa tonga taty amin'ny Andretsitakatrandrina ataoko hoe mpanjaka fa 80 zany teto Merina Andretsitakatrandrina fa 80 na fa 19 araka ny fanisana malagasy zany avy any Kaviamekavanana dia zanaka Andretsitakatrandrina Andriamanjaka tokana zay zany zay tantara zay no anisany nampahafantarina androany satria zava-dehibe ho an'ny taranaka. Atelona no nankalazana izay lanonana izay teto Ambohitrimanjaka nentina nanandratana ny kolontsaina malagasy. Tamin'nakamisy teo dia tao amin'ny commune niarahany rehetrarehetra mihitsy nanao izay zavatra izay dia ny commune ny karakara azy. Omaly dia tao Nosimanjaka niaraka tamin'ny zanatra navalina. Androany kosa dia anjarany eto ambony vohitra izay misy ny fasany Andriamanjaka tokana ka ny taranaka Andriamanjaka tokana no mikarakara azy. Oka mba hoisy fahasoavana ho azontsika amin'ity taona ity anana fahasalamantsika zay rehetrarehetra hoe irina mba ho tonteraka. Mahavelom-bolo ny fiaraha-mientan'ny malagasy ho fanandratana ny kolontsaina hoy ny mpikarakara ho samy tratry ny taona arivo mitsingerina. Maresaka avy any ivelany kosa indray manome 27 ora ny fitondrana islamika anokatra ny fivezivezena amin'ny Detroit d'Hormuz ny filoha amerikana Donald Trump. Raha tsy izay dia andrava ireo tompo-pamokarana herinaratra ao Iran ny tena noho ny fanambarana nataony ity farany. Ny tafikahirany anina eo anatrehan'izay nilaza fa malizany ihany koa amin'ny alalan'ny fikendrena ireo foto-drafitrasa mpamokatra angovo sy ireo ozinina fanadiovana rano amin'ny siro amin'ny fatra misy azy ireo hatramin'ny fiandioan'ny ady ratsihivina. Nasakana ny 2.9 isanjato ireo balafomanga manodidina ny 100 nalefa ny Iran ny tafika Israeliana raha ny tatr'ireo tompony andraikitra tao Israely. Dia ny maresaka avy any ivelany iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy ny manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity akasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray.
mina mety amina nanolotra ho anao teo ny vaovao avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.